Tonga nanefa niadidiny amin'ny maha olom-pirenena azy ny kandida Marc Ravalomanana sy ny ankohonany tamin'ity androany ity tamin'ny sivorasy sasany teny amin'ny Jules Ferry teny Faravohitra. Miantso ny olona izy anefa niadidy satria kiondalana ho an'ny tantaran'i Madagasikara ity fifidianana ity ary koa aoka samy rotsaka ho mpanaramaso satria efa miharihary loatra izao ny halatra. Voalohany indrindra aloha dia misaoran'Andriamanitra tonga amin'izao fotoana fifidianana androany satria tena fanandrasam-bahoaka nandritra ny 6 taona mahery fifidianana demokratika ity. Izay hoe atao fifidianana demokratika tena tsy miandany amin'ny asana ny aloha ny mpitondro ary tsy mahamenatra ary tsy tsara mihitsy ahitena ny marina ary marina foana ary hijoro ny tena fahamarinana matoa ny teny ireny dia marina lizy. Ary amintsika nresaka zao na dia ny radio na ny télévision samy milaza daholo fa nisy tratra izy ireo ary avy mandeha ny ankety famotorana. Zay ny ilazaiko malagasy foana tsy izaho mihitsy ny hiova amin'izay toetrako izay hoe ilaza marina. Raha mbola tsisy foana ny olona eto Madagasikara samy joro milaza tsy matatahotra. Mahatonga ny olona matahotra anie noho ny izy osy noho ny izy tsy ampy miasa miaraka aminy. Za matanjaka aho matanjaka filoko ary tena samy tena an'izy. Tena lazaiko mihitsy amin'nisy ny intérieur nanao an'izy. Voalina koa ireo tonga tao ireo le administrateur civil izay tena nanao témoin mihitsy izy. Dia nareo reny laza nanao témoin mihitsy izay nahazo vola 25 millions. Dia izay ny raha nanao an'izao efa ino ity izy fampiresahana tamin'ireo le chef fokontany sy les délégués. Tsy mahamenatra ny tena zany. Tsy menatra ny tena. Nametraka plainte zay nametraka fitoriana izahay hoe tena nisy ny famorina amin'ny tsy ara-dalàna ary fampezana baiko tsy mety. Zay nataony nisy ny intérieur. Ary nilazana izany tany amin'ny président de la République, lazana izany koa tamin'ireo communauté internationale toy ny Union européenne, ny Union africaine, ny SADC. Dia sahabo toa izy ary koa malala. Ary mbola misy koa ireo le bulletin miparitaka etsy eroa. Ty laza ake zany hoe tokony hiova mihitsy ny toe-tsain'ny malagasy. Rehefa hoe fifidianana malalaka madio transparent zay le transparence zay ny ilananareo be loatra zao. Dia atao ohatran'ny efa misy arrestation mihitsy any tena misy afa tena hoe na misy voasambotra any. Dia mbola misy koa ny hitanareo any tany am-popo izy io zay ny hitako. Zaho fa tsy salasala mihitsy laza marina ary zany anotaninareo amin'izany hoe tokony mbo hiova tsy hiova mihitsy ilaza marina satria ty joro amin'ny fahamarinana ty hanova malagasy ilaza marina sy hosay aho. Raha mahita zavatra tsy mety rao dia sahiny teny satria miady marina le sarotra be miady marina foana. Dia nilaza ny sasany mbola nilaza indray ary nilaza hoe tsisy an'izany hoe mitsangana vavolombelona mihitsy ireo administrateur civil, mitsangana vavolombelona mihitsy ny directeur général ny imprimerie nationale, mitsangana vavolombelona mihitsy ireo le olona ino ty le chef fokontany. Inona indray raha ndresahanareo koatran'izay raha tsy niteny endreny dia inona zaza saika hitranga teto amin'ity firenena malalatsika ty. Azy mbo matatahotra milaza fantatra fa ianareo sahirakirany ihany milaza ny tena zava-misy. Dia lazao ny président Ravalomanana fa tena ampiko nareo. Zay zany tiako mpanjakana eto amin'ity firenena ity. Zay ny ady atao amin'ny corruption na ny kolikoly. Laza marina. Efa nolazaiko mbenimbeny na teto Antananarivo 900 ny toerana ny tsy diako. Ary tena nahita aho ny tena fahavonona ny vahoaka malagasy iova anatena fiovana sy anatena fandriam-pahalemana. Nefa tsy izao vao tonga ilay fotoana. Ka ny fanentanako amin'ny vahoaka malagasy efa ao ny adidy. Inona ny hoe adidy? Adidy masina ny tanindrazana izay mifidy. Izay mandeha mifidy dia maneho ny safidy ilay izy. Ary za koa manantena ary mino aho fa tena miandry an'izay fiovana izay vahoaka malagasy. Ary vonona tena hanova an'ity firenena ity miaraka amin'ny vahoaka malagasy. Hitako tsara izay hoe inona sy inona tokony atao anaovana an'ilay hoe leadership pragmatique. Izany hoe izay tena ilain'ny vahoaka tsy hampanofinofy azy mihitsy nanao zavatra ohatr'izao nanao trano be ohatr'izao. Fa ny zavatra hitako hoe mena sakafo izy mena sécurité ny ataony lalana ampidirina mbola mitrany aminy fivarotana vokatra zay ny zavatra hitako atao. Ampianarana ankizy. Mbola entanina hatrany araka izany isika olom-pirenena rehetra amin'ny fanaraha-maso ny fanisan'ny bato sy ny voka-pifidianana.